Miarabanao ny tokatrano ndray manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sara azo avy amin'ny zanabolana tamin'ity an'ity maina hatrany aloha ny andro saika manerana ny nosy misesy araka izany ny fandalovana rindraona ao atsimo Madagasikara ao atao anatin'ny telo andro ho avy dia mbola amin'izay varatra aza malefaka izay hatrany no mandravitry ny toetry ny andro ny maripana miakatra hatrany aloha zany amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy ankoatry ny maripana ambany indrindra zay tombanana milatsaka aloha zany amin'ny ankapobeny ihany koa satria dia mety hisy ny azavitany indrindrandrindra ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara manakaiky an'ireo toerana feno aly zany sy ireo toerana mando ihany koa raha ny toetry ny andro sika ho an'ny rapisoary vao maraina dia mbola hisy ny azavina ho an'ny ilany atsinanan'ny avoatany sy ny atitany atsimo atsinanana sy avoany atsinanan'ny Madagasikara iny mety mitatra hatrany amin'ny tapany atsimo amin'ny faritra alaotra mangoro izany hisy ny tandrifon-drahona ho an'ny faritra Sava sy ny faritra Ambatsoa ary ny tapany atsimo amin'ny faritra Analanjorofo toa ihany koa ny morotsiraky ny faritra atsimo atsinanana sy ny any Taolagnaro fa amin'ny atoandrotoandro kosa indray na ny misandratrandro dia misavy zay ary ny masoandro no ibatoerana toy ny any amin'ny faritra sisa ho an'ny rapiso tolakandro maina amin'ny ankapobeny ny faritra maro saika manerana Madagasikara izay anjakany masoandro tanteraka ankoatry ny tapany avaratra atsinana Madagasikara iny mety misy ny raona mandalo avy any an-dranomasina misesy indraindray ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay 2 degré celsius ny ambany indrindra vinavinaitsika any amin'ny faritra Vakinakaratra ary manodidina ny 4-20 degré celsius eo kosa ny ambony indrindra raha ho an'ny avoatany sy ny any amin'ny atitany atsimo atsinanan'ny Madagasikara sy ny atitany atsimo Madagasikara didina ny 4 degré celsius izay maripana izay ho an'ny tapany avaratra andrefana moa zany misy ny mafana indrindra hatrany manodidina ny 3-3 degré celsius ary tsy dia miova firy kosa izay maripana izay ho an'ny morotsiraka avoany atsinana sy avaratra atsinanany nosy iny ho an'ny sabotsy mbola mitohy hatrany aloha zany azavitany vao maraina ho an'ny avoatany indrindra ny ilany atsinanany avoatany zany sy ny atitany atsinanany nosy iray manontolo amin'ny vao maraina be fa misava miandalana moa zay dia ny masoandro indray no ibatoerana maina hatrany ny andro any amin'ny faritra sisa manomboka maraina katramin'ny takariva dia ny masoandro no ibatoerana kokoa raha ny maripana ovinavina amin'izay andro ny sabotsy izay miakatra hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana ovinavina ho ambony indrindra ho an'ny avoatany ny any amin'ny tapany atsimony Madagasikara kosa no zay misy fivana goavana andrasana satria dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra ovinavina amin'izay andro ny sabotsy izay 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny maripana any amin'ny morotsiraka avoany atsinanany Madagasikara mahatratra 13 degré celsius kosa ny any amin'ny ilan'ny avaratra andrefany Madagasikara iny amaranantsika ny fandarana amin'ity an'io ty ny toetry ny andro ho an'ny alahady mbola misy hatrany ny zavitany ho an'ny avoatany sy ny atitany atsinanany nosy iray manontolo iny aorinan'izay dia ny masoandro hatrany no ibatoerana toy ny any amin'ny faritra sisa raha ny maripana vina amin'izay andro ny alahady izay tsy misy ny fivana goavana aloha zany andrasana mahakasika an'izay maripana izay saika manerana ny nosy mahatratra 4-3 degré celsius ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritra Facebook amin'izay andro ny alahady izay hatrany izay ny mety eo tamin'ity an'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma to